Ramatoa vadiny Pierrot Rajaonarve io zay a. Rehefa izy no tena amin'ny plasin'izay zany de mila fantarina ny tena dikan'izay a. Fa hainy tsara mamaly azy hoe izy no namorona an'izay a. Zay kosa aloha de aleo hazava. Madame Pierrot Rajaonarve aloha na Ipeta no fiantsoana azy fa izy moa efa lehibe de tsy anjaratsika intsony ny mianatra an'izany fa ho andreo mahalala azy zany dia Ipeta no surnom-ny. Salama daholo tsika ato amin'ny YouTube ato a, salama daholo tsika ato amin'ny Facebook a. Tsara marina fa ny ato amin'ny YouTube koa dia efa manomboka maromaro ny olona manaraka ary misy ady hevitra be ihany koa ato amin'ny YouTube rehefa ohatran'io. Dahory, anomboka tsika. Hiresaka kely momba ny vaingan-drano tsy ho ataoko lava satria nareo zany rehefa mba manoratra aty amiko ka mitaraina ianareo dia zavatra tena iangaviako sady tena mahasarotiny ahy dia falimeraba raha tsy toarana sy Andrianarsoa, salama. Iangaviako mba hisy profo ny zavatra alefanareo, misy fond de dossier fa ity dossier ity zany raha ohatra tena resahana ilay izy dia miainga avy amin'ny vaovao sy ny zavatra hita amin'ny vaovao fa tsara ihany koa ny mpanao gazety andefasana an'ilay détail physique an'izay procédure efa nataonareo sy ny zavatra rehetra efa nangazeny. Fa ny zavatra marina aloha dia izao, manahirana amin'izy ity dia izao aferan'ny TIM sy ny mampara izy ity. Ary zavatra tokony ho fantatrareo dia izao, rehefa avy eo moa za hanazava azy tsara hoe izany TIM izany anie efa ny atao hoe partie en pleine dérive zany e. Izany mampara izany koa efa tsy manana olona zany. Ka voatery izy misaringotra à gauche, à droite, makatry amin'ny HVM dia makatry amin'ny TIM dia misandrahaka atry, dia misabaka atry, dia misokatra atry arak'ilay sarisary natao hoe raha ny partie mampara angamba no alaina eritsereo métaphore zany atao sarisary an-tsaina hoe vehivavy dia tena manahirana mieritreritra azy satria tsy vitany hoe misokatra fotsiny fa tena grand écart mihitsy zany no atao ka manahirana be raha ohatra azo lazaina hoe raha ohatra azo lazaina zany hoe mpifaninana amin'ny TIM ny mampara, mpifaninana amin'ny HVM amin'ny mampara dia tsy mamenatra amin'ny HVM ny TIM, tsy mamenatra amin'ny mampara ny mahatsaka olona avy any amin'ny HVM sy avy any amin'ny TIM. Mazava ho azy ireny olona le antsoina hoe girouette ireny na mpamadika palitao ireny, rehefa tonga ny afera tsy mety dia tsy hitanao intsony ireny ary eo ny ahafantarana hoe miboridana tanteraka ilay partie takan'itony mampara itony. Tsy afianana koa moa fa ny malagasy zany takan'ilay zavatra entin-drivotra na ilay rano entin-drivotra amin'ny mpanao politika ny ankabeazany satria fivelomana ho an'ny dralahy izy io. Fivelomana izy io ary fitadiavana foto-tsakafo ihany koa ho an'ny sasany. Satria ny ankabeazan'ny mpanao politika malagasy dia tsy afianana fa chômeur. Ils vivent de la politique malgré leur qualification, mais ce sont des gens qui vivent de la politique, quelle que soit la forme, que ce soit une forme gratte ou forme salopée ou salopard ou ohatran'izany dia iainan'ny mpanao politika malagasy. Ka raha ohatra hiditra amin'ity resaka aferan'ny vaingan-drano hoe meran'ny TIM troisième place, no lany première place dia ny meran'ny mampara nasorona, tena franchement sincèrement tsy mampagaga loatra zany fa ny mampagaga ary tena fanontaniana mipetraka dia fa nanina ilay meran'ny mampara no nasorona fa ilay meran'ny TIM no nampiakarina izay mbola troisième dia nakaiza zany ilay deuxième ary nanjavona. Zany zavatra zany zavatra misy zany eo amin'ny firenena malagasy. I Andry Rajoelina Jeresy no nampiakarin'ry Jean-Éric Rakotoarisoa dia Ravalomanana Nandresy no nahisaka hatrany amin'ny sommet-n'ny État zany, hatrany amin'ny zavatra bitika indrindra, notin'ny olona mahazo 19 de moyenne lasa an'ilay an'andra indrindra fa ilay mahay indrindra tsy afaka. Misy zany ary fantatra hoe nisy zany taty sy nahataroa. Ka ny
Zay ny resaka vaingan-drano. Manoratra amiko nareo tena lava dia lava. Miezaka ihany mamaky an'izy ary miezaka ihany koa mampiditra ao anatin'ny lohako an'izy. Fa ny zavatra marina aloha ary tsoriko eto dia zao. Ny fototra iangan'ny fandaharana ndao saia dia tsisy afa-tsy anankiray. Raha tsy ny any amin'ny lohany mihitsy no tapaka ny biby masika na hoe biby liona na ny biby demony dia mbola velona foana ny any amin'ny tongony sy ny tanany ary ny kibony ohatran'ireny le dragony ireny. Raha tsy tapinao ny masony vao tapaka ao ny lohany tsisy zavatra hohanina. Ka raha ohatra ho variana misandrahaka amin'ny resaka aferan'ny vaingan-drano, amin'ny aferan'ny zato sy izy roa dia tsy ho tonga amin'ny tanjona mihitsy ka menakavy fa manjary sahirana. Na izany na tsy izany koa nefa dia zao misy zavatra anankiray mahasarotiny ahy. Tsy nde mandeha miteny anareo eto hoe mieno ary mifampiresaha. Isaky ny voatoa vao hitako mipoitra vaniny, tsy hita ny implication anareo anatin'ilay dispositif na le dinamika apetraka. Fa lasa hoe tsy le vaingan-drano no asiako amin'ity fa maromaro. Miala tsiny fa tsy vaingan-drano no asiako amin'ity le olona nanoratra tampoka. Fa misy olona efa voadona zay vao hoe do miara-noatra. Nefa mba inona moa? Salut Momota. Tandray Momota ny olona miaraka aminao any Senegal any defa miteny zay. Efa miteny zay. Rehefa voadonanareo zay vao hoe do miara-noatra. Rehefa jerena le historique anareo anatin'le mouvement na le dynamique tena zéro implication, zéro participation. Itony zavatra itony tsy mandeha ho azy tony. Itony zavatra itony tsy vita moramora foana tony. Il y a un temps à consacrer. Il y a une volonté énorme à investir. Il y a un sacrifice énorme et conséquent qu'on subisse. Zany point kely fotsiny efa tsy azonao eritreretina zany hoe jusqu'à quel point ny acteur na ny olona miparticiper amin'itony émission tony no sahirana amin'ny zavatra maro. Fananiko mihitsy tsy nanao sensibilisation hoe fanteneniko ohatran'izao fotsiny lasa fotsiny hoe amin'ny 17 le fitsarana amin'ny 17 amin'ny roa ora malagasy eo tandremanao manao zay le atao hoe malagasy zay. Mora manadino izy ary izy tena ka sarotiny aretoko amin'ity fandarany ity hoe ianao zéro implication, zéro intégration. Nefa ianao tamy avany miazakazaka ery, Monsieur Fleury, aza manipulena Monsieur Fleury amin'ny zavatra ataony. Manana olona izy mialarme anazy amin'ny zavatra mitranga sy ny zavatra miseho any Madagasikara. Manana réseau de lanceur d'alerte. Matola izy tsy de resahana de ao raha. Fa ity vaingan-drano ity aloha de tsy afenina fa tena miteraka problema be amin'ny vahoaka ny vaingan-drano mizara roa. Ary fomba fanjakan'ity fanjakana manko mampiady ny samy malagasy zany hoe diviser pour régner. De zao le vahoaka ny vaingan-drano dia takany maninona very fanambola velona. Iry pro mera, iry pro team vao tonga mera mapara, iry zao de tena tsy makany amin'le dynamique productive fa dynamique na élimination physique sy ny fieliminena olona hoe miantso any amin'ny fitondram-panjakana any tandremo mianina de misy olona tapitapoka eo tonga de voasambotra de miditra any ampigadrana tsy fantatra hoe ahoana na ahoana. Izay le zavatra mitranga ao Madagasikara. Takan'izay koa le resaka tany any Tamatavy, ny olona manana marina, za tsy miteny hoe le team manana marina
na le hoe mapara na sorona fa ny zavatra flagrant aloha de zao, ahoana kosa moa ny olona troisième manao ampiakarinao premier. Imagineo anie zany hoe ny classement any am-pianarana voaka ny résultat tapitapiky eo zany misy olona premier classé troisième fa hoe erreur. Manahirana be zany ka raha olona roa fotsiny niraisina zany ao anatin'le examen, misy zany manko efa nitrango zany tamin'ny fiainany tena. Niditra tamin'izany lycée technique génie civil zany, de mampagaga fa rehefa nijerena le note de moyenne, 7 niraisina tamin'izany, de jerena le olona fa 7, tena marina mafy tena lazaiko anareo. Raha mba mitoriny eo koa ro toriny 13 de moyenne. Nefa ny tena amin'izany mandritry ny taona ray, tourné any amin'ny 16 de moyenne, 17 de moyenne, tsy afaka. Tsy afaka ao anatin'le fa 7 de lasa saina mihitsy anao, miankin-drindrina irery mihitsy anao amin'iny complexe scolaire iny. Efa ahoana ary zany le azy zany? De efa ela ianao vao tonga saina zany hoe kay moa lery zanaka mahitahita de tafiditra izy lycée technique génie civil tamin'izany tompoko, LTGC. Natao ihany koa ny LTC, lycée technique commercial. Fa tsisy tafy e! Tsisy tafa satria ianao sady tsy varema, tsy marema tamin'izany andro zany, ary io zavatra io mbola misy amin'izao fotoana izao. Namera mapara ary ianao, tsy manome zavatra para ho an'ny mpampapara. Mapara ho an'ny Andry Rajoelina, mapara ho an'ny Vatomanga. Dia azahoana ianao satria efa navita tamin'le ty ny zavatra misy. Ka io tsisy atady aminy hoe na Tim le bandy na Pro Fleury le bandy, fa rehefa mifanaraka vita zay fifanarahana any ambadika any, hoe bon, tu es prête à nous servir? Je suis prêt de ok. Fa le bandy Tim le mapara zao mety nianahana hoe be procédure loatra, miaingotraingotra ohatran'izany, de zay no mety nahatonga an'io zavatra io. Faharoa sujet faharoa dia hiditra amin'ny tantasitrika amin'le hirany Rosy teo. Ny tantasiky moa de fitarihana saina sy ny hoe frappe crâne zany, zay nadika Nguy Arifity hoe kampitandroka. Zao le izy Nguy Rosy nizordira feno mameno tanàna. De ny tantara teo izy hoe zao rehetra. Tamin'iny hira iny le hoe avy aloha avy zay ho avy iny dia non lera. Ny feu professeur Albert Zafy no nasiany an'iny. Fa rehefa vakina daholo le tonin'le hira, dia tsy niala lavitra akory sika malagasy fa i Andry Rajoelina mihitsy ny tena nanamboaran'iny Rosy an'iny hira iny 20 taona lasa, ary tena manaiky aho hoe Rosy c'est vraiment un génie. Parolier mahay Rosy satria le zavatra tenenin'ny Rosy tamin'ny 95, ny hirain'ny Rosy sy ny soratan'ny Rosy tamin'ny 96, de nandalo ny tantara malagasy ary mbola valabla sy mitombona amin'izao fotoana izao. Zay mahatonga ana miteny anareo hoe tena marary koa raha marary raha ny namany tena no mandatsa anao zany, mandatsa. Raha olon-kafa ny mandatsa zavatra hafa. Fa raha ohatra hoe makarary any Andry Rajoelina mihitsy zao maheno an'izany hirany Rosy zany hoe lera, ary avery be antsika matetika io. Hoajantsika kely zany le hoe raha tianao va, tsika efa tsy manana olana intsony amin'ny olona miaraka amintsika, azavaiko aminareo ihany koa zay. Fa le lera mihitsy no mila efa misaonina amin'izay hoe lera. Aleo misolo vaovao ozy izy Rosy. Ny maskiny tsy mahadiny raha ela. Efa ho roso taona sy tapany zao tsika
amin'natongavana Andry Rajoelina teo. Hery taona alohan'ny alany Andriamatoa, ery Rajaonarymampianina dia nazava be ny karatra hoe amin'ny volana janoary 2024 manomboka ny asa fanamboaran-dalana Tana Tamatavy autoroute. Amin'ny volana janoary vao afaka ny oran'andro fa napetraka tamin'ny volana oktobra izay na septambra ny pose de première pierre Voemara Ambilobe. De hoe rehefa tonga ny ririnina mois de mars na avril manomboka ny asa, zany hoe vita ny mandanga ery Rajaonarymampianina ny septambra faranana fohifohy maimaika teo fotsiny, izy koa moa nanaiky raha teo satria tsy te hampiady an'le malagasy izy, dia napetraka ny pose de première pierre, zany hoe ity ny édifice anankiray vato mitohaka amin'ny tenany ity hoe nanao an'ity za ery Rajaonarymampianina fa hitako eo ara ny adin'izay olona satria zao raha ny tenako fotsiny zany de efa nalala hoe tsy ho lany ery Rajaonarymampianina amin'ny 2019 io amin'ny élection no ny antony maro samihafa efa nazavaiko lavabe hoe rehefa tsy any tananao ny tafika, rehefa tsy any tananao ny ACC de aleo mipirina ary mipetraha fa la vola fotsiny eo 2017 de efa niteny an'izany ary mbola averiko zany amin'izao fotoana izao. De ity ozy izy ny édifice pirofo mitohaka amin'ny tendany fa efa nanomboka an'ity fa amin'ny volana marsa raha sitrapon'ny tompo verina fidinareo malagasy de mitohy ty azy ty fa efa vonona ny vola, efa vonona an'izao, efa vonona an'izao. Mandraky ty ny androany efa nandalo indray ny aviorana zay vita tao angambany, zay mipasohana tao de efa potipotika fa ny zavatra fantako aloha de mbola tsy vita le lalana roa taona sy tapany ety aoriana. Ny zavatra malaza sy ny zavatra eny sy ny hita de zao ny volamena ny Vohimarina sy ny amin'ny faritra Ambilobe sy ny karazany no mivoaka tao amin'ny sasany miala ao Antananarivo Ivato, mivoaka mibanaka fotsiny mandeha makany Dubai de mahavita mizesta dralahy soutien sans faille ho ana olona anankiray nefa convoyeur na volamena ireto bandy anankiroa. Tsy information neuf zany fa renseignement généraux. Aleo misolo vaovao ozy Rosy, tena marina ary tena ao anatin'izany fotoana zany mihitsy amin'izao fotoana izao satria leo. Ny maskiny eto zany de le mahandro, le voadolo, le tsy manana hoaniny, tsy madiny raha ela. Tsisy eritreritra hoe ela be zany intsony fa tonga de hoe soloiranga io de samy fampitana samy Besandro izy de raikitra ny tontondry de mazava ho azy fa mifampitana samy Besandry izy menakavy eo takany hoe Lalatina sy Rina. Eny amin'ny gazety sy ny haino aman-jery nahitana ny adin'izy ireo vao mivoaka le article de efa fantatra hoe avy amin'ny ekipan'ny Lalatiny ity. Tao anatin'le izy aloha de attaque tous azimuts atao amin'ny Rina fa ny hitako aloha ohatra ny tao mbola tsy de mamaly le Rina hatramin'izao fa miandry fotoana angambany fa ny hita dia attaque tous azimuts ny an'ny Lalatina. Etsy ambadika etsy indray nefa ny La Gazette Andriamatoa Lola Rasomaro dia salaka sy ravi-pitombenana amin'ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga zay tsy sasatra isan'andro mitifitra ny Andry Rajoelina. Zany hoe ny sambony Andry Rajoelina zany raha sambony Noa ny eritreretana ny Andry Rajoelina, sambony Andry Rajoelina io de efa sambo efa tatabitrana feno loka rovidrovitra efa manomboka misaoty miala ao anatiny ny voalavo zay tafiditra amin'ireny lavaka ireny, manamboatra arena de rehefa vita le arena de mitsoka amin'izay makaty an-dafy de zay fipoakany eo fipoakany. Efa manomboka ihany koa miresaka amin'ny opposition zay atahorana hoe mety ho tonga ao
zany le zavatra mitranga mifampitana tony be sandro rosy tena misy ny tontondra fa tena misy ny tontondra ao. UFC anankiray zao de Rinasa Lalatina de ny andry indray moa zany Iandry Pointe Fine zany Iandry Bararata vadin'ny Lalatina zany io. Izy maisa kely indrindra felahana ny tamaina de vita fa izy mila ady am'ty rehetrarehetra ty ministra ohatrany hoe tena iandry andre Tongarovo io no tompon'ny fitondrana ary ohatrany hoe izy ny président ao Madagasikara. Ataony daholo ty afera rehetra ty zavatra rehetra ty fanambanana basy olona ty fantakana olona ty tsy mahalalanga ela. Amin'ny fitondrano ihany koa misy resaka fiaviana. Aza asiana resaka fiaviana ozy rosy. Inoy tsara le hoe lera iny ho anareo fanatika manko reny le pro-ravaly reny fady anareo zany hoe ianao ny rosy zany satria nareo tena ohatrany hoe soavaly borné ary zay mihitsy ny mahatonga ny tolonareo tsy eto eritseretana hoe fa nanomboka 2009 nareo teo e 2021 nareo hatramin'izao mbola tsy vononanareo Andry Rajoelina mbola tsy vonona niovy nareo ny apetrakareo ihany ny apetrakareo ny fanatismanareo ihany de tavinareo apetraka partout nefa efa hita zao fa tsy mety le recette mandeha le émission mandeha le zavatra ataonareo misy olona miteny tonga de oparazana opareny inona ataonareo tena miteny aminareo fa mbola grave kokoa no ny zava-vitan'ny feky ny Andry Rajoelina ny feky ataony Marc Ravalomanana sy ny tropiny. Ahoana mahagravy azy kokoa satria ingia Marc Ravalomanana zay filoha ery aloha ery de ny baiboly no ety tokony mampiseho famasinana zany nefa ny rehefa vakinao le zavatra ao anatin'le mpiara-miasa aminy ny teny fafy ao sy ny frappy miainga avao tenin-dratsy opareny oparazana opalokona akanjo opalokona lokokoditra de mbola tsy tonga sairana hoe reto a tsy mety ane ty zavatra ataontsika ty fa tsy mahamendrika ty inona moa zany mahasamy hafatsika amin'ny ekipany Andry Rajoelina samy manompo reo ary samy lancé injure amin'ny olona rehetra. Raha Fleury Rakotomalala fotsiny zao de manana surnom anankitelo avy any amin'ny ekipany Ravalomanana de hoe Voatavo avy any amin'ny ekipany Andry Rajoelina dia Lokso zany nefa raha zavatra tsara ho an'ny dralahy isan'andro ny zavatra tiany malagasy indrindra anisany hoe tiany de ny Rona Voanjobory sy Voatavo miaraka amin'ny Anamalahy Senongy ny Lokso koa ny Lokso atao didy fisaka miaraka amin'ny Tsaramaso de tena tiany malagasy koa normal le Fleury Rakotomalala raha be mpanaraka satria ianao ary miantso azy hoe Lokso ho an'ny indray isan-kerinandro any Voatavo moto zay filazanao azy rehetra ao tsy mampaninona mihitsy fa le tolona ataonao ve mandeha tsy mandeha sady tsy mandroso ny tsy menitra fa sur place ao de miezaka mitady dinamika vaovao tena miteny anareo ary tena lazaiko anareo raha io dispositif amin'ny mapahary io non team io no elan'ny fidèle indray mandeha vita fidèle sisa mifofonain'ny team nitsoka matanjaka ardona tsy hitany levimbelona hoe nakaiza rigirivo zay tena hoe tenor natanjatanjaka teo miala natanjaka e ny vehivavy bebe entana bebe carrosserie sisany no hitanao miodikodinao tsy fantatra ny antony fa io de misy fivoriana manokana matetitetika io
Ka avy amin'izay zavatra ndray ny mety hahatonga ny lera sa lera hafa tena miteny anao fa lera hafa ho démontreko aminareo eo manko le izy rehefa avy eo hoe orzalahy diso famantaranandro nareo ary diso lera nareo efa nanomboka tany amin'ny 2019 nareo 2009 nareo diso lera 2019 nareo fa nitenenina hoe tsy lera io e io nareo fa mbola eo ihany taraiky eo ministra tena farany halany Andry Rajoelina dia ministra Lalatiana Rakotondrazafy satria dia i Lalatiana Rakotondrazafy daholo natao hoe izy irery no ministra polyvalente zany satria ministra féminin endrika etany daoly na santé na finance na travaux publics na raha any amin'ny port na ny douane na mine na ny pétrole salam aleikum endrika etany daoly ary izy no mahavita miexige tsy mahasaha miimposer amin'ny zavatra mitranga ao amin'io palais de Iavoloha sy amin'ny gouvernementa io sahirana Andriamatoa Andry Rajoelina satria fa manomboka lotoka izy fa saingy izao io koa le roa zany atao hoe mitantana firenena zany dia mila fahaizana zany hoe ahoana ny fanalana tsilo mba tsy hibanaka ela eo ka mety hahapotika amin'ny tena sahirana ny Andry Rajoelina satria ny antony dia zao maro loatra ny secret d'état ary nofitahany Lalatiana Rakotondrazafy i Andry Rajoelina dia tafiditra tanteraka tao anatin'ny pieziny azafady tafiditra tanteraka tao anatin'ny aratony tsy tafavoaka ao anatin'io arato io Andriamatoa Andry Rajoelina satria tsy olona ray no malala an'io secret io ary zay koa no mahatonga an'ilay premier ministre tsy azo esorina indrindra fa le ministre ny intérieur ireto anankiroa farany mba lefilefitra Andriamatoa Andry Rajoelina ihany satria mipirina ary tsy mba dia manao écart loatra na grande écart avec les cuisses zany na écart verbaux zany na écart moraux zany avy amin'ny moral MORALE io fa ity ministra zazavavy ray ity dia tompon-daka amin'ny grand écart verbaux écart moraux dia sahirana Andriamatoa Andry Rajoelina satria samby mahita ny olona indraindray ary matetika ao anaty conseil des ministres fa Andriamatoa Andry Rajoelina il perd le contrôle, il n'est plus la personne qui décide et qui dirige fa ireto zazavavy manodidina azy no tena mitantana ny firenena. Malaray irery ihany no manana directeur tanindana ministera rehetra amin'ireo ministera ireo sisan'izay dia tsy manana direction ministérielle inona dikan'ilay malaria ka izay no mahatonga antsika hiteny hoe fa tsy hoe mahatonga antsika hiteny fa rehefa avy ihany le renseignement rehetrarehetra zany dans les coulisses ihany sy nitambatambatra any dia hita sy tsapa hoe tsy Andry Rajoelina intsony no migouverner satria sany ingay Andry Rajoelina no mamaly an'ity zazavavy. Tsy ny fisiana hoe directeur tanindrana ao anatina ministera iray no zava-dehibe Andriamatoa John Goodluck na hiaro any Lalatiana fa zato sy arivo eo ianao
Tsy mahalala latina lavitra noho izay ianao fa ilako tsiny aminao tompoko. Ilako tsiny aminao. Fantatro zany olona zany. Nisy fotoana zany olona zany tonga taty an-dafy taty amiko ny natory tompoko. Raha zay no tianao fantatra, fantako tsara mihitsy. Fa raha ilalatina amin'izao fotoana izao tena miala tsiny aminao a, fa raha izany no latsaka merana Antananarivo, tena mety azo isaina amin'ny rantsan-tanana ny olona hifidy an'izany. Na zava-misy ary zany inona no ataonao e? Tsy mitondra ho azy, tsy mitondra dinamika inona zany. Tsy ny soa ataonao anankiray no anakina ny adalànao mandritra ny adalàna 100 ataonao. Isan'andro tsy maintsy inona indray natao Lalatina, inona indray nataony Andrinindray Tongarivo, inona indray farany le Boikely tonga ao Ampale. Andry Rajoelina tsy mbo misy fitsikina fa manontany inona indray nataony Lalatina, inona indray nataony tsy mbo misy hoe ho avy le ministra dia mba mangataka hoe monsieur le président tany ava tonga dia sokafana ny varavarana. Dreo. Zany tsy fahalalam-pomba rehetra zany mitsanga ao anatin'ny paleo. Tsy hoe mitaraina aty Andry Rajoelina ny adalànao. Ka kely ny amboky tianao anao zao. Bon, zay ny amin'iny a. Hiditra amin'ny sujet tena andrasanareo tsika ny amin'ny resaka sommet ny Afrika aty Frantsa zany dia tena hoe vao mainka fantatrana goavana ihany koa no alefako tsika dia mbola misy malagasy tia tanindrazana avy eo a Madagasikara. Zay ny fanontaniana mipetraka voalohany. Mbola misy malagasy ve
tena atao hoe tia tanindrazana ao Madagasikara na eran'izao tontolo izao. Zay anatonana sy zay manatona ny tena dia maneno sahona avokoa. Fa rehefa tonga ny atao hoe raisina indraikitra dia avy le hitanao tsy zany manko fa izahay ne mbola manana fianakaviana ny Madagasikara le izy ne ohatran'izao le izy ne ohatran'izao gaga. Misy film zay marina aloha fa hoe tsisy ifandraisana amin'le firenena fa le asanareo le mahay mijery an'ity le Netflix ity de le hoe The Walking Dead de zao tsara ny resaka ao. Na ozy izy tsika miady zao de raha mandresy c'est pour nos enfants. Fa raha resy tsika de mifantatry ny zanakitsika hoe niady tsika. Ary tsy maintsy ho fantatry ny tantara hoe niady tsika ozy. Donc nous sommes condamnés aux izy à batailler, à aller au combat face à l'ennemi, face à nos ennemis, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur force aux izy. On est obligé, on est condamné. De hoy hoe aiza zany moa le mpiray-tanindrazanako. Jereo tsara. Nosakanany Andry Rajoelina ny vaksiny. Tsisy manazo manao vaksiny. Fa zao contre vent et marée ozy ny RFI. Nalefa nga Jean-Baptiste Lemoyne, ministre des Français à l'étranger, nakany Madagascar. Tena hoe tena zay teny mihitsy hoe tsy lahy lesa manjaka eto amin'ity tany laty fa zay na inona didy napetraka ilao hoe tsy mahazo atao vaksiny, tsy miditra eto amin'ity Madagasikara ity ny vaksiny, dia nasehoany mihitsy ny heriny sy ny tanjany hoe ialahy tsisy dikany aminay ialahy comme ino izy teo d'un revers d'une main, ohatran'izay manko ny filazan'izay. Bon, vita ny opération de vaccination nataon'ny Frantsay ho an'reto teratany Frantsay sy Européana, tena nanany exemple mihitsy any Madagasikara no anaovana opération modèle takon'io, sans que les Malgaches ne soient concernés, sauf ceux qui ont la nationalité, la binationalité française et malgache, sinon sino-français, carano-français. Naseho an'izany tena tonga zay de rehefa vita l'izy lasinga Jean-Baptiste Lemoyne tonga aty a Frantsa namonjy an'ity sommet ity de navoaka ny RFI am'izay hoe contre vent et marée ozy izy. Article mivoaka zany navoaka ny RFI moaly angambany izy iny na androany. Aiza zany ianao de tsisy mahay mamaky lecture an'izany hoe ory zalahy efa tena tsy zany zany ty bandy ty mba misy tsy haiko hoe iza ny gazety niresaka an'io zavatra io tany Madagascar. Dans cette île 27 000 où le Covid fait des ravages, tout vaccin contre le coronavirus était jusqu'à présent refusé par les autorités malgaches. Au moment où le vaccin du programme COVAX arrive,
la France a choisi son ancienne colonie pour lancer une campagne de vaccination des Français de l'étranger. De son ancienne colonie aux gens. D'accord? Tsy mipoussé anao hoe andana tsy tiavy la France. Fa misy zavatra tian'ny olona aseho anao malagasy hoe ory zareo betsaka amiazay Chine ny teneniko anareo zay hoe miaza ny olona aza miandro ny zavatra tokony ataonao ho ataon'ny olona. Ny olona efa manome Chine maromaro fa ianao mihitsy ny tsikopy ianao hoe ory zala tsika zany ane efa tena hiandro radio ty tsy miainga aho anao koa nefa tsy midécolle le Ravalomanana. Attention, le tsy fahaizana mamaky message politique hautement diplomatique et stratégique ohatran'io dia mitondra anao any amin'ny lalana very ary tena manarina an'izay aman-taonany maromaro. Ahoana mihitsy moa ny anekeny zany Andriamatoa Emmanuel Macron zany ary zany Andriamatoa Andry Rajoelina zany zavatra hafa mifampiresahana atao amin'ny palais, zavatra hafa ny navoaka tery Andalambe rehefa nanontany iny ny mpanao gazety izy nandefa soloteny izy tamin'ity hoe fiarabana tratry ny taona fiarabanana Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ity les prestations de serment nataon'le ry tery amin'ny table anjorom-bala fa ngiahy Nicolas Sarkozy zay en instance de procès maromaro no napetrany teo amin'ny table d'honneur niaraka taminy. Faute diplomatique grave zany. Tena faute tena grave parce que c'était le ministre qui représentait la France. Et tu as mis la France de côté dans une table à part. Bande de ma part. Bande de salopards. Comment je pourrais accepter ça au juge les bandes? Il y a l'honneur de mon pays. C'est pas ce monsieur-là qui a été envoyé pour représenter mon pays, ma nation, qui est une grande nation. Je l'ai sollicité moi-même, je l'ai mandaté moi-même pour représenter la France. Il arrive à Madagascar, il se plaçait parmi les sous-fifres. Il ne pourra jamais pardonner ça. Imperzan. Farou. Ninin nalazainao. Andrano mako vao milaza satria efa trop tard. Niandran'io zavatra hoe roviana ny epoque ty zavatra ty. Isa mantsy anareo hoe tsy ho lazaiko mihitsy hoe inona ny tena faute grave nataony Andry Rajoelina. Inona ny anankiray dia tiany faharoa mbola grave. Faharoa dia zao. Fantatra amin'ny zavatsara. Un mois et demi alohan'ny déplacement rehetrarehetra ataon'le filoham-pirenena frantsay dia misoratra ao anaty programan'ny Élysée hoe ireto aby ny firenena visiteny sy ny karazany. Lasa ny invitation. Madagascar zany logiquement raha ohatra reconnaissant i Andry Rajoelina hoe c'est grâce à la reconnaissance de la France in 2019 iny no hoe raikitra azadiny fa tonga ny taraina tany amin'ny ambassadrisy ny Frantsa Ngara Valomanana vavolombelona zany ny tenako satria rehefa avy mivoaka tao Ngara Valomanana dia niantso ao izy hoe Fleuria ity ambassadrisy ty dia milaza fa tsy mahita alabato izy. Sa mantsy azy riany ianao tamin'izany andro nisy rendez-vous taty nomanina ho anao lojanao nandeha nakany Bordeaux ka atsovy le olona any Bordeaux fa izy mety mavita manavitra an'io. Nilatsaiko zany e. Aloha azava ny resaka. Nilatsaiko le ry. Fa ny zavatra tamin'izay ny important tamin'izay dia hoe
tonga tao amin'ny ambassadrisy tany amin'ny résidansa Indiara Valmanana ny taraina hoe misy alabato retoko ty renvoyé sine die ary tsisy ivalozana valy teny tao hoe zay tsy mahita an'izany alabato zany dikan'izany raha tamin'io andro iny ambassadrisy naka référence ny taty Frantsa hoe ahoana ny tokony atao par rapport an'izao satria efa donné efa lasa melony instruction hoe i Andry Rajoelina no izy fa le rangahy tokotany io tsy izy. Tokanareo hoe milaza ianao ilainy la Frantsa tsy ilainy la Frantsa teny ilainy la Frantsa ninona lazainao zay aloha ny zavatra misy. Inona zavatra nataony Andry Rajoelina efa nanao le faute grave tany amin'ny palais zay zany izy lasa indray izy nakany Russie Andriamanitra anao premier ministre nalefa ny tany la Réunion anky fareo le olon-dehibe de ny tena menatra satria ny olona tsy maintsy manana renseignement mombanao hoe ity bandy ity ne niveau première mety micomprendre ihany le olona fa là on parle d'une nation à une autre et toi tu as besoin de cette nation pour appuyer tes projets, tes financements à des instances, du moins auprès des instances internationales, institutionnelles ou nations. Et là, tsy tena négligeable any Rusiana nanana programmany tokoa i Andry Rajoelina nakany Russie kanefa misy ny atao hoe tsy azo ialana. Ok, misy ny atao hoe tsy azo ialana. Lasa nge Andry Rajoelina nakany Russie navelany tao la Réunion fa ny tsainy nalefany de mba nivaliany tsay azy koa nivaliany Emmanuel Macron koa nataony an-tsay nataony tery apitatery de vita hoy aho tam'izay hoe niezaka nanazavanareo aho autrement hoe tsy zany Andry Rajoelina zany intsony ny lalana tsy zany Marc Ravalomanana zany intsony ny lalana betsaka ny zavatra mitranga fa tsy kaoponareo tsy ndray mandeha nindrony ny teny hoe tsy voalonina eny karaha mampiasa-panjakana ao Madagasikara raha tsy misy an'i la France 12 millions d'euros par-ci, 13 millions d'euros par-là, 15 millions d'euros par-ci, 13 millions d'euros par-là, tous les 2 mois. Kanefa inona ny anton'izany? Mba hitazomana an'le vahoaka tsy handeha hirotsaka amin'ny tolona satria tonga de ho japin'le ray eo faravohatra. Le ray ity zany efa samy mahafantatra daholo ny olona rehetra fa vita. Nga DJ tout court. Samby efa malala an'izany daholo malagasy ray manontolo na ao Madagasikara na aty ivelany hoe efa vita i Andry. Fa tsy vita i Andry Rajoelina no ninona no ny amafisan'ny lohan'ny olona amafisan'ny olona vitsivitsy sy ny tsy fahasahiny maro anisa miteny sy miseho. Marina d'accord ary isaorako amintsika menakalo efa manomboka mandeha le hoe ni Ravalo ni Andry Rajoelina fa mandeha zay à partir du moment na manontany fa izy le izy efa ao le izy zay fa montrez-vous, exprimez-vous. À partir de là, les gens ils verront ouais, ah là il y a une visibilité, là il y a une vision, là il y a un chemin qui va vers une dynamique rassembleur. Pour l'instant, que nini aussi ne va ça. Que nini. Nataony le vaccin tonga de nidirany dans le lara de navokany ilay article médiatique tamin'ny France Inter jereo publié androany
nandalo tsiretsaika le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne. Il était venu le 14 mai, il a quitté le lendemain pour se retrouver où? À Paris, au sommet. Fanalkana zany. Dans mon territoire, dans ma nation, on viole certains principes que moi j'ai mis en place en tant que président. Tonga dia itsino fotsiny zao hoe ressortissants européens, binationaux, sy ny karazany, tonga dia alefatsy ny vaccine. Ça a deux sens. Voalohany indrindra, te ampiseho amin'ilay malagasy izy hoe diso ny politika an'ilay bandy io. Fa il vous met à la porte d'un abattoir. Et vous tous, vous y passerez. Faharoa, azo atao tsara ny mama sy mamaly ny hevitra diso. La preuve, voilà ce que nous faisons pour nos ressortissants. Fahatelo, mazava sy manam-porofo zany ny tompon'andraikitra amin'ny Madagascar io. Il a perdu totalement tout contrôle de notre pays. Sahirana, tena sahirana tsika menakavy amin'izany zavatra mitrango zany, zay le izy, satria kakeliny ambokely ity tsika. Ka tsika ve les enfants de la patrie sa retanin-drazana malalako, totrany sady tsy atsy tsika tsy amin'ny roa. Alefako zany hery zany satria sady manetanetana, mahatongatonga saina, no malasalasa saina hoe tena rehefa jerena tokoa ny frantsay inona problema mitrango amin'ny firenena. Zava-dehibe aminy zany hoe miaro ny drapeau an'izany. Satria raha ohatra hoe aty a Frantsa aty zao sanatriany zany, mametraka amin'ny frantsay hoe tsy mahazo miditra eto Frantsa ny vaccine, ka tonga vangy Biden mandefa ministry ny américain à l'étranger zany, de tonga de hoe iny ampanao vaccine américaine aty na binationalité franco-américaine, tonga de basy tafondro ary vao raha ohatra hoe natao le izy apenina lasa ministry iny tonga de midina an-dalambe mivoaka ray manontolo. Parce que là il s'agit de la souveraineté de la nation. Miala ianao fa tsy maharo an'le firenena anao, zay mihitsy ny zavatra misy. Tsy voary ny Andry Rajoelina intsony le firenena, tsy mitondra intsony koa izy, fa tantôt Mamy Ravatomanga, tantôt Lalatina Rakotondrazafy no mitondra. Normal raha milahatra any Beoririka ministre fa tsy milahatra any Avoloha. Ny olona raisin'Andriamatoa Andry Rajoelina dia voafiltré ao Beoririka daholo aloha, zay vao tonga any aminy. Sahirana.
Irantsika ka resaka momba an'le sommet indray tsika. Suite nindray le faute grave. Araky ny lazaiko tsy indray mandeha na indroa ihany koa. Hoe fantatry ny olona anie makaiza ny volan'ny banky mondiale, makaiza ny volan'ny FMI, makaiza ny fanampiana ato, makaiza ny fanampiana roa. Vao ovina ny Keniana nahazo 4 miliara. Ny olona tonga aty andafy. Fandray amin'ny Andry Rajoelina. Inona ny zavatra mitranga? Fanoronoroka mifankatia. Hita mihitsy hoe misy fifankatiavana ao amin'le firenena anankiroa. Mifankatia la Frantsa sy le Congo. Mifankatia la Frantsa sy Comore. Fa nakaiza le fireneko e? Iza moa zany ny finansier an'le mihinan'ny EUM aty e? Raha ohatra na inegosie ny detiny tena ary tsy voantso akory. Niezaka nanindry bokotra ny opposition hoe mba rehefa tsy atsoina ary ry Andry Rajoelina zay mba atsoina. Négatif. Refusé. Tsy mba hoe tamin'ny fomba mihaja akory fa hoe à quel titre no atongavanareo aty de zay ny opposition. Non. 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 Tsia. Niet. Nada. Ni l'un ni l'autre zany. De ahoana ary zany mihaza? I Andry Rajoelina kosa ve rangano filohan'i Madagasikara? De tsy voantso. Nisy antso nataon'ny Union africaine tamin'ny 15 avril 2020. Namaly an'io ny filoham-pirenena frantsay dia nametraka an'le hoe acte alo. Io zavatra io anisan'ny nangatahan'ireto le solitenan'ny Union africaine reto de mbola tsy hita ao anatin'izay koa hoe solitena ao anatin'izay koa satria dindery, drapa, nul, salaud. C'est une honte pour le pays, ce gars-là. Il nous fout la honte. Ce petit con de Didier. À l'époque, zany reto filoham-pirenena anakefatra reto eritrereto tsara. 4 personnalités désignées par les instances panafricaines. Ireo zany task force. Izy aby izy ireo. Tidjane Thiam, Ngozi Okonjo-Iweala, Donald Kaberuka et Trevor Manuel. 4 personnalités. Tsisy gasy reo nandray. Inona mission andreo olona? C'est pour plaider un moratoire sur le service de la dette des pays pauvres. Tao moa nangataka mihitsy nametraka ny schéma napetraka hoe annulation massive de la dette africaine. Zany hoe any amin'ny fangatahana zany atao amin'reto le task force de za fa tsisy gasy. Tonga am'izay le sommet 17 mai 2021. Fa nafantatra moa ny tena tsy invité Andry Rajoelina. De hoy iaho hoe aleo aloha hivoaka mihitsy ny liste ny invité fa so ialako ny hoe Fleury mety ho diso ihany koa laha amin'ny fanadihadiana sy ny resaka mandeha any amin'ny coulisse e. Mety tsy de mahay teny frantsay loatra laha. Possible koa zany. Satria tsy io nga langin'ny dada sa langin'ny neny. Aleo miandry aloha. Io ary le nolazaiko. Rehefa tsy tadididiko izy io ary fa nanefa an'le namana izy moa akamo anankiray zay. Amin'ny renseignements généraux.
Oe aza io a fa nina mitady kirarony ty. Zao le dinika am'le sommet androany tompoko de efa ela ny tapaka. Tadio fa Comore ary tafiditra ao anatiny de zao aby. Momba ny resaka financement et traitement de la dette. Financement amin'ny économie anao zany zay azo fixer total mihitsy na hoe totalement. Traitement de la dette zany en vue anao hoe moratoire na annulation massive de la dette africaine. Ny point faharoa dia ny secteur privé africain daholy. Ao anaty azo fixy tanteraka sy total ny économie africaine nohon'ny coronavirus na ity pandémie ity. Eo aloha zany mbola tsy maninona fa hoe iresan'ny rehetrarehetra. Vidina ireo task force tsisy malagasy na iray ara-tamindreo. Tonga ny fanasana mbola tsy havita ihany koa le malagasy satria noho ny faute grave nataon'ity filoham-pirenena sy ny zavatra miodikodina, vola miodikodina rehetrarehetra any amin'ny fantatra zay tsy hivoaka tsy ho elany dia il n'était pas invité, il était évité. Zany hoe ireto le firenena afrikanina, filoham-pirenena afrikanina ry Tshisekedi zany, ry Alassane Ouattara ry Macky Sall ary ny président Comore. Zafady tompoko! Koenji. Zalo reveko ny adiny Comore. Tsy namaly izy na ny kely aza. Nampisehoany amin'ny fahaizana hoe zay lesy mahavoninahary andro. Aza tianao fa ny ankabezany tanora comoriana. Azali Assoumani zany magnano teny gasy zany. Ny présidentin'ny assemblée nationale comorienne fantako farany, dokotera izay fa tsy haiko ny ao am'izao, magnano teny gasy ny anatra tao Mazanga. Makarary ny fon'ny olona mihitsy ny comoriana mihitsy ny tenenanao hoe isika no ampindrana ny comoriana. Zao am'izao fotoana zao Koenji. Onjane ay ny comoriana no anisan'ny olona négocier ny dette africaine par ricochet ny dette malgasy aty à Paris amitsika miteny zao efa cocktail zao. Azonao atsaina ve zany? Misy dinemako rehefa aveo raha diso izay. Raha tsy diso azonao atsaina ve zany? Nafikse ny économie anao. Reo olona reo négocier azy am'izao fotoana zao. Olona nambaninao, tsindrinao. Ny traitement de la dette nao. Traitement de la dette zay le teneniko zay na moratoire repoussena les paiements na efasena. Izany tenenareo fa mety réduction de la dette no azon'ny Madagasikara fa tsy effacement. Ao anatin'ny firenena anisan'ny saziany Madagasikara. Atao amin'ny secteur privé am'izay. Tena lava ery Mamira Vatomanga ny tena câble. Tena lava ny câble. Itony zavatra teneniko lary zany. Misy dikan'izany hoe ADP. Fa na inona ataony lao tsy mahonjana ny ADP zany na. Efa marché, efa contrat vita io. Ny frantsay kelikely madinidinika ery sy mitambatambatra ery ny azony lasy-poileny. Takany resaka sûreté et contrôle de l'aéroport. Androtovy zany. Fa izany mitambatambatra le ty tsy maintsy miakatra any ambony ohatran'ny effet de volcan. Ka afantaran'ny any ambony hoe troisième faute grave zany. La première,
C'était lors de la prestation de serment, la visite d'Emmanuel Macron tany amin'ny Océan Indienne tao La Réunion fahatelo, ny zavatra mitranga, ny harcèlement sy ny raquette mitranga amin'ny opérateur frantsay any Madagascar. Ils n'ont pas les mains libres. Ils n'ont pas les coups de franc. Non, ny ino izy teo, tsy afaka midiriger ny entreprise izy normalement ohatran'ny hoe olona ohatran'ny olona amin'ny firenena mandroso rehetra na hoe mitady fanampiana zany e, de sakan'andrala par-ci meo an'ity, par-là mena an'ity fa raha zany de mena ny recouvrement fiscal. Ils n'ont pas la coudée franche pour diriger leur entreprise. Leur souci, c'est pas le développement de leur secteur, mais c'est la présence des hommes de l'État pour leur dire donnez-nous ceci, donnez-nous cela, sinon vous ne pourrez jamais exercer ou bien développer votre activité. Voilà. Ao anaty inona ny vakin'ny frantsay loha am'izay resaka hoe privé malagasy? Tsy maintsy lazaina amintsika amin'ny marina, na inona lazaina na inona lazaina. Ny mamaky ny lohany de hoe ireo société française inscrite ao anatin'ny lista ao anatin'ny lista ny société miasa any Madagasikara ary manana statut malgache officiel tout en étant français. Tsy ndray mandeha na indroa misy société patron na orinasa mahavita manao création d'emploi no mitaraina hoe izahay tratran'ny raquette, izahay tratran'ny harcèlement. Ary raha sanatria izay manondratr'ondrana ka ohatra hoe mitaraina taka an'le mpanao ledsi tany Tamatavy de na vavabasy na fanagadrana no mahazo anay. Zao ao anatin'izany atao organisation zany amin'ny resaka réseau na hoe vay dia tsy maintsy misy foana olony ireny firenena lehibe reny apetrany any amin'ny firenena africaine ancienne colonie zay tsy fantatrao akory hoe ary tsy ampozonao akory itony olona itony ane de manana sy afaka mandefa rapport directa ary fa tsy ohatran'ny hoe ngia Frank B Rossini zay misoloky hoe ao anatin'ny renseignements généraux niety nada misy olona manam-pahindrena qui reste en veille et vraiment hoe tena hoe tsy eritreretinao akory itony olona itony ane zao ny asany malgré izy mitana-bà rehetra malgré izy mety manao mission am'izao fa de tonga niafatra hoe mijaly ny opérateur frantsay no irangaty na orangaty. Mampatonga nama samy teny an'izany am'izao fotoana izao tsisy ny rattrapant intsony de satria efa zavatra irréversible le zavatra miseho am'izao fotoana izao. Le raha betsaka zany ny sinina efa alefa aminao ry malagasy, efa betsaka ny zavatra ampisehoananao raha malagasy. Fa rehefa tsy voavakinao zay
de zavatra teneniko anao ary averiko ety ihany. Raha izao zavatra ao tsisy fivana de sy 3 mois 4 mois tsisy fanapahan-kevitra eridika feno eridika raisinao malagasy tsirairay avy de miala tsiny aho ary aza mifanometsiny fa manjary ny fanopa isika menakavy tsy lany roa raha teto ary tsy lany atsim-bona tsy lany arerahana sur tous les angles nazavako anao ny zavatra misy ary natoroko anao ny lalana fa rehefa mbola tsy hitanao sy hainao ny mamaky azy a de tadidio zany atakan'le fanontaniana napetrako teo tany amin'ny voalohany hoe mbola misy tia tanindrazana ve, mbola misy malagasy tia tanindrazana ve eran'izao tontolo zao. Fa za kosa aloha miala tsiny tiany frantsay toy zay koloniziavany Andry Rajoelina tena miala tsiny ahy tsisy fiadanana rangaty a mijaly le malagasy a na ny fitsaboana na ny jiro na ny rano na ny fianarana na ny zanaka lasa makorelina tanora miala tsiny rangahy ka natezitra anao na ho faly de les enfants de la patrie no alefako. Rehefa samy giadra ihany rehefa isy zavatra ihany ataoka tsy mandingana lalàna akory ianao tsy manohatra lalàna ianao tsy manohatra zao ianao fa noho ny droit-nao ny angatahanao ny taninao ka raha higiadra ihany de aleoko gadrain'ny frantsay totany atao hoe zanako nationalité française afaka mandevana azy mandeha mianatra ty andafy a na any États-Unis na ninina tsisy fanakatsakanana tozay coloniseny Andry Rajoelina ohatran'izao coloniseny Andry Rajoelina sy mamy raha vatomanga mba azonao an-tsaina ve zany e ampidirinao anatin'ny lokelinao io hoe nous sommes des anti-français mais finalement c'est pour sauvegarder leurs intérêts les avantages qu'ils puissent avoir par rapport à ce pays ianao lasa tolona hoe zahay tsy mila la français zereo tsara nampidiriny ravalymanana atao anatin'izay cafouillage zay ianao ina zavatra amitrano miara-miletika amin'ny ravalo ianao zao nefa misy olony ravalo aty ils sont français ils travaillent dans l'administration française ils se disent ils détestent la France. Vous voyez pas une certaine hypocrisie dans cette affaire. Ils sont pas hypocrites ces gens-là. Ils excellent bien, ils vivent bien ici en France. Je demande à ce qu'on les renvoie à Madagascar et on verra. Mieritserety ianao malagasy, mieritseritra isika menakavy fa ao anatin'ny ino izy teo inona isa rana moa eo anatin'ny ino izy teo etanao amin'ny charnière na hoe tsotsoro-mamby isa rana tsika menakavy zao lera hoy rosy tena mariny lera ary tsy ho elo io rehefa tsy eo ianao rehefa tsy eo anatin'ny film ianao de miala tsiny fa tsy miaingy ka zeo a raha tena tia tanindrazana ianao okizay ny sakaletaka azonao zay mandram-peona toko telemontolo. Bola sasagnaky bola délégation pasteur monsieur le mero terre fait falar de
Isoltura no sabor na mamena miarabe, cês a vida numa mena sabule. Alô, sul bom, yapsas cara lava de que anda bom, casa top sul baba ela, ela, mas que dia dirá ela, mas que dia dirá ela. Adieu, monsieur le professeur, utilise la gafatum de Tibera, ou la va faire l'assassinat du tout, de cette italienne de tout, à la manatinière. Dans la guerre, Charlie, de Verasias, la télécrée, c'est à la tasse, de sa vie, pour un qui fallait, puisqu'il y a tout, elle a, parce qu'il tient. Ormopero, ormamero, mi eglise ne calle pa mi tesera, ormacero, onseniero, sectan gonga se mani con parmera, alleluia, lera. Mi mamma politica di Luca vede invece non la faccio tutta, si va la terra, ella, maschile si adira, ella, maschile si adira, ella. Chef Debo, a non ti dire, devo che calle quando uscite, bravo mica Mauro, ti non so ma mi sa di sempre su cui equipa tu. Lera. Mi so in un mas, non fanno fuori fatto gli anni, boh, mi fanno anche la rete caschi, ma non ho fatto il canto, mi hanno ma si Asking tia dira ella, asking tia dira ella. Ramarcello, Ramse Puri, mia amica Elisabetta non mi dai sentito Salama wifi mtitanzika kiba na rapati makala chini asale sabe sabe police gasta tudo na mananas kanyam Victor ela maskinzia ela maskinzia ela Oratero, come sempre, assassina corcoso na cocô, se supera ringendino, presta, decidere se cambia vida, la guardo se copita. Lera, território libere sono malazantana, festula na calish na xamana. Asma de ganhatura, cauto de satitude, tapa fusla tudo, parate laia tudo, ela, mas que se abre, ela, Sotany rositsika, anareo zay tsy mila androsy, za mila androsy a, de avelao nareo any a, fa mandrapeona daoly, veloma daoly tokoa, samby tahin'Andriamanitra. Manao vaovao lazaina amintsika amin'ny lakamisy a, dia lakamisy tsika mihaona, za zao raha ny tena marina, ao tsara ka, ao tsara. Mandrapeona tokoa, veloma daoly.